Mbola mpitombona aminareo hatrany enerzy havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina aminay. Amin'ny fifaliana lehibe ry havana no hiara-banantsika rehetra no hevitra izay mbola diniantsika moa ao anatin'izao volan'izao dia ny hoe mamory vokatra ho an'ny tompo, manangona vokatra ho an'i Jesosy Kristy, tao amin'ny olona ho ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny perikopa izay angalaintsika ny hafatra amin'ny tian'io ity dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny JAONA toko faefatra ny andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny fahavalo amin'ny 30 izay efa novakina tamintsika teo ihany dia andeha ho velarina mandrakariva hoe ambany maso zany ahafahantsika manaraka tsara ny hafatr'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny JAONA ry havana dia manao ny zava-dehibe hoe i Jesosy Kristy tokoa ilay Mesia, amin'ny alalan'ny fampianarana izay ataony zany, amin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana izay ataony zany, fa tsy izay ihany fa maneho ihany koa fa fitiavan'i Jesosy Kristy ary te hamonjy ny olona rehetra, misokatra ho an'ny rehetra zany izay mino an'i Jesosy Kristy ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Ary izany tokoa moa ny tena ivon'ity perikopa izay resahana ao anatin'izao perikopa izao. Jesosy Kristy dia tena namela ohatra mazava ho arahintsika mpanaradia azy ny amin'izay tokony ataontsika. Ary ho antsika kristianina izay mpamory vokatra ho an'ny tompo dia misy hafatra roa ho antsika eto amin'izao perikopa izao. Ny hafatra voalohany dia hoe ny mpamory vokatra ho an'ny tompo dia manao ny sitrapon'ny tompo. Ny mpamory vokatra ho an'ny tompo dia manao ny sitrapon'ny tompo, ary ny mpamory vokatra ho an'ny tompo dia mahay manararoatra ny fotoana azo iasana. Mahay manararoatra ny fotoana azo iasana. Ny kristianina mpamory vokatra ho an'ny tompo ry havana ny voalohany manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andininy faefatra amin'ny 30 no ahitantsika izany. Andiany raha antsika mamaky ny andininy faefatra amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy taminy, ny aniko dia manao ny sitrapony izay nanirakay sy mahavita ny asany. Amen. Ny zava-nisy tamin'io fotoana io ry havana raha mijery ny andininy rehetra eo aloha isika dia nisy an'ilay tantara mahakasika ny resahan'i Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy Samaritana, izany no andininy ao ambony ao. Ary raha ny tokony ho izy dia tsy afaka ny fandray tamin'ny Samaritana izany ny jiosy, satria noheverin'ny jiosy ho maloto izy ireo. Ao amin'izany tanàna ao Samaria izany manko tena feno karazana olona avy any amin'ny firenena samihafa any, dia misy fifangaroam-pivavahana ihany koa zany ao anatin'izany. Dia noheverin'ireo jiosy fa tsy madio ara-pivavahana ireo Samaritana ireo, sady manompo an'i Jehovah Andriamanitra izy no manompo Andriamanitra hafa ihany koa. Fa tsy izay ihany fa izy ireo ihany koa dia samy miziriziry tamin'ny heviny na ny jiosy na ny Samaritana hoe ny anay aty ihany rangano toeram-pivavahana. Ary izany anie nahatonga ny Jesosy niteny eo amin'ny andininy faraka amin'ny 20 hoe avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ray. Tsy maintsy nandalo teo amin'izany toerana zany anefa i Jesosy Kristy araka ny hitantsika eo ambony eo daholo zany, ary izany no nahatonga ny firesahana teo amin'ny Jesosy Kristy sy ilay vehivavy Samaritana rehefa lasa nandeha nitady sakafo zany ny mpianatra, satria amin'ny olombelona moa dia mety matsiaro noana ihany, matsiaro reraka ihany. Dia i Jesosy Kristy sy ilay vehivavy Samaritana ihany zany, ilay fantatsika tsara hoe efa nanambady indimy izy ary mbola miaraka amin'ny olona izay tsy tena vadiny akory zareo rery nifampiresaka teo amin'ilay fatsakana. Izany hoe ity vehivavy ity zany dia tena tao anatin'ny fijangajangana mihitsy, ary ny tanjo Jesosy tao anatin'ny firesahana dia ny hamonjy ny fanahiny mba hisitraka ilay fiainana mandrakizay, mba hahazon'ilay vehivavy famonjena ho afaka amin'ny fijangajangany sy hibebahany amin'izany, ary mba hanana an'ilay vehivavy fiainana vaovao, fahadiovampiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany anie ny dikan'ilay hoe rano omeny Jesosy eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo hoe
fahasoavana sy fanavaozany fanahy masina ny fo ny fanahy ny fiainana ray manontolo mihitsy. Ary izany ilay sakafo sy sitrapon'Andriamanitra izay nataony Jesosy Kristy teto tsy sakafo nofo akory fa tena sakafo ara-panahy izany, tena tao anatin'i Jesosy Kristy mihitsy, izany hoe faniriana lalina hanao ny asan'Andriamanitra dia ny fitaomana ny olona hibebaka hiala amin'ny ratsy mba hananan'izy ireo fiainana mandrakizay. Sakafo ara-panahy izay mitondra fifaliam-po fiadanana ao anaty, satria nanino? Satria nahavita namonjy fanahin'olona, nahavita nampihavana olona tamin'Andriamanitra. Izany ny zava-miseho. Ary tsy izay ihany anefa nidika ny fampiresahan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritany io, fa midika ihany koa hoe misokatra ho an'ny olona rehetra ny famonjeny. Tsy misy olona voatokana hoe izao ihany no voavonjy, fa ho an'ny olona rehetra. Ary ilay Andriamanitra fitiavana ka tiany ny olona rehetra mba ho vonjeny. Ho an'izay mino izany. Tsy ny sakafo ho an'ny nofony na maika an'i Jesosy Kristy eto, fa ilay sakafo panahy izay manome fahasambaram-po, fifaliana ao anaty, dia ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary izany tokoa ry havana miseho rehefa manatanteraka ny asan'ny tompo isika. Mety misy fotoantsika mahatsiaro reraka ihany, fa tsapa ao anatiny ao anaty ao misy fifaliana, tena misy fifaliana. Aka ohatra fotsiny hoe rehefa avy mamonjy fivorian'ny sampana isika, mety vao manomboka aloha dia mety kamokamo kely, fa rehefa vita ny fivorian'ny sampana falifaly ary, zara ary JAONA io foana, zara ary fampiresaka io foana. Dia tahaka izay ilay izy, manome fahasambarana, fifaliana ao anaty. Ary tahaka izany no tokony ataon'ny fiangonana amin'ny mampamoro vokatra azy, hitaonan'ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy, tsy hanavakavaka fa hitory amin'ny olombelona rehetra. Tsy izay ihany koa anefa, fa ny hiankatohany sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ary hampiatra izany mandrakariva eo amin'ny fiainana. Ny fiainan'i Jesosy Kristy ry havana dia tena hoe modely sy ohatra velona ho antsika kristianina mihitsy, amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'izay isika tena nankatoa sy nanaiky izay sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Ahoana no nivavatra ka? Aoka tsy ny sitrapoko no atao, fa ny anao. Nanatanteraka ny asan'Andriamanitra hatrany izy, nijoro tamin'ny fahamarinana hatrany izy. Dia efa fantany aza fa tsy maintsy ho faty izy vokatra ny rehetra izany, ho famonjena ny olona rehetra. Ary izay ilay tena fitiavana, izay ilay fitiavana. Fa isika fiangonana ve tena manao ny asa izay nanondran'Andriamanitra antsika? Isika fiangonana ve tena miaina izay lazay ny soratra masina amintsika? Tsy hoe firifiry izay ny toriteny efa hentsika. Mety efa maheno mofinaina isika isan'andro, fa nefa mbola hita taratra ihany, mbola misy ny tsy miaina ao anatiny tsy fahamasinana, mbola manao ny fanaony izao tontolo izao, miteny ratsy, mijangajanga. Dia ny fanontaniana hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izany? Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, fa inona ary ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataontsika? Ny tokony ataontsika ry havana dia izao: mazotoa mamaky baiboly mandrakariva, mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, ary fantaro ny sitrapon'Andriamanitra, fantaro ny asany asainy hampanaovina anao. Satria ataontsika ahoana no fahalala hoe izao ny tokony atao, nefa tsika ary tsy mamaky izay tenin'Andriamanitra mirakitra ny tokony ataontsika. Ahoana no ahafahantsika manatanteraka izany? Manokana fotoana isan'andro, na dia 20 minitra fotsiny ary, 20 minitra fotsiny aza. Satria 20 minitra atsika indraindray mety verivery fotsiny. Telefonina moa zany zao efa eny an-tanantsika dia lanilany fotoana eo fotsiny, nefa 20 minitra tadidioany dia mahavita ireto. Mahavita toko iray ao amin'ny testamenta taloha ianao, toko iray ao amin'ny filazantsara, ary toko iray ao amin'ny epistily. Dia ao anatin'ny taona iray manontolo mahavita mamaky ny baiboly iray manontolo isika. Ary mbola mahavita mamerina indro ny filazantsara, izany no vitantsika ao anatin'izay 20 minitra izay. Dia ny tokony ataontsika ihany koa, azavakina fotsiny ihany anefa izany tenin'Andriamanitra izany, fa tena ampiaro mihitsy eo amin'ny fiainanao. Isaky ny mamaky soratra masina izany tsika, dia tokony mandinika kely hoe ahoana ny fomba hiainako izany. Izay ry havana ny voalohany. Ho antsika izay mpamoro vokatra ho an'ny tompo,
dia manao any sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa, mila mahay manararoatra ny fotoana azo iasana. Mahay manararoatra ny fotoana azo iasana. 5:30 ka hatramin'ny 7:30 no ahitantsika izany. Ny zava-nisy rehefa avy nresaka tamin'ilay vehivavy Jesosy Kristy dia resy lahatra zany ilay vehivavy. Way, tena mpaminany tokoa Jesosy Kristy. Ary ery amin'ny 5:20 sy 20 ery moa zany dia nisy fifampiresahana teo amin'ny Jesosy Kristy sy ilay vehivavy, ary niteny Jesosy Kristy teo hoe Jesosy Kristy tokoa ane ilay Mesia. Dia rehefa avy nividy sakafo zany ireo mpianatra Jesosy Kristy dia lasa ilay vehivavy nandeha nakany an-tanàna. Nilaza tao amin'ny tanàna hoe misy olona izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Dia talanjona sy mba te ahita koa moa zany ny vahoaka rehetra tao anatin'izay. Dia niazakazaka nandeha nanatona an'i Jesosy Kristy. Ary tao anatin'izay fotoan'izay zany teo am-piandrasana dia Jesosy Kristy sy ny mpianatra irery ihany no teo. Satria ilay vehivavy zany mbola niantso ny vahoaka tany an-tanàna. Ary nisy fanoharana moa zany ny fampiresahan'izy ireo. Fanoharana mahakasika ny fararano izay mbola ho avy afaka efa-bolana ifijinjana sy famorina vokatra tamin'ny fotoana izay nitenenan'i Jesosy Kristy eto. Satria amin'izany fotoana fararano zany tokoa mantsy no injinjana hanangona ireo vokatra rehetra ny atsapa, tahaka ny vary, ny varim-bazaha, ny katsaka sy ny sisa. Dia io fotoana io zany tena hoe fotoana fifaliana, fandraisana valisoa, fandraisana vokatra. Dia nitenin'i Jesosy Kristy anefa hoe jereo aneny ny atsaha efa afaka alaina izy ireo, atopazany masinareo. Izany no voalaza eo. Fa eto amin'ity perikopa ity ny tena hevitryilay hoe jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady hojinjana izy, izay hitantsika eo amin'io 5:30 io dia miresaka ireo olona izay tonga miazakazaka manantona azy Jesosy Kristy, miresaka ireo vahoaka tao an-tanàna izay vonina handray sy hino ny filazantsara, hino an Jesosy Kristy. Ka mila raraotina ny fotoana izay ahafahana mitory amin'izy ireo fa tsy hiandrasana amin'ny fotoana hafa intsony. Ilay sa izay asana zany dia entina ilazana ireo vahoaka, ireo fon'ny olombelona ary ny mpamafy dia ireo mpaminany, ny apôstôly, ny mpitondra ny hafatra Andriamanitra ary ny mpijinja dia isika kristianina tsirairay avy izay nandre ny tenin'Andriamanitra ka handeha izara izany indray amin'ny hafa. Ary ilay fararano kosa moa dia fotoana izay famonjen'Andriamanitra ireo izay mino, fotoana izay hiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny raholanitra ka haka ireo izay mino izy mba hisitrahany izy ireo ilay fiainana mandrakizay, handray ny vokatry ny finoana izy ireo an Jesosy Kristy. Ny dikan'izany rehetra zany ry havana dia izao, efa tena fotoana izao hiasana, efa tena fotoana izao hanangonana ny vokatra ho an'ny Tompo, hitoriana ny filazantsara. Maro anie ny olona mangetaeta famonjeny, mangetaeta fanafahana amin'izao fotoana izao. Maro ireo izay mila an Jesosy Kristy, ary isika rehetra nefa tadidio dia samy manana anjara amin'izany asa fitoriana filazantsara izany avokoa. Tsy ny pasteur ihany akory, tsy ny dekona ihany akory, tsy ny birao isa-tsampana ihany akory, fa isika tsirairay avy dia manana anjara ao anatin'izany, satria asa iraisana ity asan'i Jesosy Kristy ity ary asa mitohy mandra-piavin'i Jesosy Kristy mbola hitohy any amin'ny taranantsika any zany raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy. Rehefa mare ny tenin'Andriamanitra isika izay toriana tahaka izao dia andeha isika tsirairay avy indray no hitondra izany, andeha ho any amin'ny fiarahamonina hitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Samy manana asa mifanandrify aby zany isika tsirairay avy manoloana izany fitoriana filazantsara izany, dia andeha isika hiasa avy hatrany. Fa ny Efesianina toko voalohany 4 ny ariamo izay perikopa fanindran-dalana tamin'ity perikopa ity dia milaza fa isika tsirairay avy reto anie dia olom-bo afidin'Andriamanitra isika, masina ho an'Andriamanitra isika. Ary rehefa mifidy olona Andriamanitra tadidio fa misy ny asa izay ampanindran'Andriamanitra antsika. Ny asa izay anindran'Andriamanitra antsika ry havana dia ny hitory ny filazantsara any amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy, hitondra azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izay havelomantsika izao mihitsy. Fa tsy miandry, tsisy akiandry mihitsy zany, tsisy akiandry marary araka ny fomba fiteny. Ary ny soratra masina koa anie ry havana dia miteny hoe araraoty ny andro aza anaova-tsoa ka aza miandry tsony.
raha mbola omen'Andriamanitra fotoana isika havelomana, omen'Andriamanitra fotoana isika ahafahana mitorony filazantsara dia andeha hiasa avy hatrany. Fa misy valopity lehibe ho antsika tsirairay avy izay manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Raha mijery isika ry havana manompo maso tamin'ny fiainan'i Jesosy Kristy, tena maro ane zany toerana nivezivezen'i Jesosy Kristy zany, tsy nitsahatra nitorony filazantsara izy, nanararoatra ny fandalovana tety izy mba hamonjena izay mangetaheta fiainana, mangetaheta fanasitranana. Fa eto ihany koa dia maniraka atsika sy mizara asa ho antsika i Jesosy Kristy dia ny anohizantsika ny asa izay efa natombony ka ho mpamoro vokatra tena mahavory olona ho ao amin'i Jesosy Kristy tokoa. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ane ry havana, maro n'ireo olona diso fanantenana vokatry ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Teo zao nisy an'iny korotana iny mety nisy fahasimbana tao anatin'izany. Maro be ireo olona mitady ho kivy vokatry ny fahasarotany ny fiainana sy ny maro hafa ihany koa. Manahirana sy mampalahelo moa indraindray tena misy mihitsy miafaratra amin'ny famonoantena vokatra zany. Dia ireny rehetra ireny anefa tena mitady a Jesosy Kristy na izy ireny, mitady fampaherezana izy ireny, ka reny mbola miandry antsika ireny. Zava-misy ihany koa na dia asaina mitory filazantsara mandrakariva ary sika fiangonana, dia ny sasany moa zany dia enoa zany ry azon-damosina. Aza manao antsaraka sitrapon'Andriamanitra zany. Tenin'Andriamanitra mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Aza miandryandry fotoana zany indrindra ho antsika tanora moa zany, hoe zay zakora nga dia zao sahady hoe dia efa hitory filazantsara, zay ny olona mopera kely eo, zay ny olona fa pastera kely eo, aloha rehefa lehibehibe zay vao mitory ny filazantsara. Fa ao anatin'izao herinao zao mihitsy no hitorioa ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ka inona ary no tokony ataontsika? Inona no tokony ataontsika? Tena mangetaheta an'i Jesosy Kristy ane ry havana ny olona amin'izao fotoana izao tena mangetaheta an'i Jesosy Kristy izy ireo. Ka andeha isika samy hiara entana hanararoatra izao fotoana omeny Jesosy antsika izao hitoriana ny filazantsara amin'izy ireo. Dia arak'ilay efa nitenenina tany aloha, aza miteniteny mihitsy any pastera ihany rangaha zany any birao-piangonana ihany rangaha zany andreo tompona andraikitra rehetrarehetra ato amin'ny fiangonana ihany rangaha zany fa izaho zay mivavaka isaky ny ala tsisy anjarako amin'izany. Tsy ry havana, tena misy anjaranao amin'izany. Antsoina zany isika tsirairay avy hitory ny filazantsara eny amin'ny fianakaviana eny, amin'ny namantsika, eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny, naiza torio ny filazantsara araroty ny fotoana ahafahanao mitory ny filazantsara. Izay ry havana ny faharoa, manararoatra ny fotoana izay afaka hiasana. Eto am-pamaranana ary ry havana dia mazava ny afatr'Andriamanitra ho antsika tamin'ity anio ity. Jesosy Kristy dia mampianatra antsika ny tokony ho fiainantsika kristianina, ny tokony ataontsika mpanaradia azy ary ny tokony ataontsika mpamoro vokatra ho an'i Jesosy Kristy. Dia ireto avy no voalohany, ka tiantsika ve ilay voalohany? Inona ilay voalohany teo? Manao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, mankatoava ny teniny, fa ahoana ho ny soratra masina, tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay. Ary inona ny faharoa? Mahay manararoatra ny fotoana azo hiasana. Araroto ny fotoana izay ahafahanao mitoro ny filazantsara. Ahoana ho ny soratra masina? Mitory ny teny mahasotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Dia mahereza sy mahatandra ry havana ary mahay fahavy mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. An'Andriamanitra irery ihany amin'ny voninahitra.